ny tafapetraka iny ny mpikambana misy atelopolo mandrafitra ny gouvernement tamam'tina Ratsonason vahitana Andriamatoa Tiandraza Romerika zay fanendrenan'ireo mpikambana izay sy ny hoe tao anatin'ny fiampitana ihany koa iny zany satria nisy gouvernement teo aloha nisy andreo 2020 mbola tafajanona nisy 2020 vaovao zany ao anatin'ilay gouvernement io le fomba fiasa ihany koa ny fahitanao mety anatanteraka an'ilay politika be ny fanjakana so toavin'le tolona sy fanavozana ve izy telopolo mianadaireo ya voalohany ngamba de arabaina aloha zareo voalohany premier ministre na sy ny filohan'ny fanavozana na tafatsangana n'iny gouvernement iny satria efa nahatratra ihany fotoana zay tsika isan'izay fahabangana zay raha eo amin'ny rafitra mpanatanteraka zay hita hoe nitondra fahabangana be le tsy fisiny teo amin'ny efa ho 3 herinandro de ny premier ministre moa 10 andro aorinany nanyandrena azy ny tafatsangana soamantsara ny gouvernement tamin'ny omaly alina iny fomba fijeriko an'le izy raha jerentsika aloha zany le izy azo jerena hoe misy sary inclusivité amin'ny fomba ahoana moa zany misy ny participation na misy vehivavy maromaro ihany ao anatin'le gouvernement raha resana foana ambenimbeny tanatin'ity fanovana ty ary nasian'le hetsika lehibe tato natonga zao fanovana zao de ny fandraisana anjara ny tanora raha jerena amin'ny ankapobeny le izy de hoe ahitana zay firafitra ny gouvernement io tena hoe en majorité ny tanora ao anatin'le izy tika zay zany na ny genre na le hoe jeunesse le population tiana resana eto zany le gouvernement de mety amaly any angamba le hoe gouvernement de choc zany hoe afaka hiatrika du combat zany hiatrika ny défi rehetrarehetra zay napetraka amin'ity fanjakana fanavozana ty ka efa mazava moa reny fipetraka ny PGE ny zavatra andrasana de hoe vitany ireo ekipa reo ve ny anatanteraka ny PGE zay satria le PGE tena mipetraka tsara anaky raha ny hoe tsy tena afa-tsy hoe point anaky efatra reny zany tsika ny refondation institutionnelle resaka constitution zany atongavana ny am'izay ny fanatanterahana ny concertation nationale na zay fomba resahana an'le izy moa zany resaka réforme économique et financière tsika resaka sécurité la lutte contre la corruption ny resaka sur le plan social hoe manao ahoana no afahana iainany vahoaka mba hampilaminana amin'ny resaka hoe vidim-piainana sy ny namany hoanana zay erijika afaka ana zay ve ireo ny ireo olo voatendreo amin'ny ametrahana an'zareo tsirairay hitako hoe mbola tsy fotoana moa zany tenenana hoe mahomby izy io na hoe tsy mahomby io satria vo hipetraka zareo reo ny passation inoko fa manomboka mety efa mba misy manomboka ny androany moa de hita eo tsy midika zany fa manome grâce tsika hoe omena zao fotoananareo fa hita eny foana moa zany hoe manahoana no mety dynamisme ny expérience azo anatin'izay koa misy la hoe raha tamin'ireny famakina ny fijoroana zareo reny famakinan'le hoe le service nianina efa hita hoe fa nanana andraikitra daholo teto amin'ny firenena zany ny anina ka hoy zay hoe inona fa olo dehibe tompony andraikitra daholo moa na ny mpanendry na ny voatendry de ny lalana ho tombotsoa zay ahafahan'le firenena ivoaka mandritra nyity fotoana tetezamita ty no tena hitako hoe zava-dehibe zany fampijerena ao anatin'le izy raha ny famaritanao sy ny hoe famakafakanao entinao tena mifototra ny am'le hoe technokraty
hoe ty gouvernement ty sa hoe lay mpitolona kôtany tolona rasara iza fahitanao kôtany tolona technocrate io moa ataontsika adievitra foana io matetika sy niana fa za zany te hisarika an'le hoe ny adievitra tokony apetraka de hoe ny olona mipetraka eo a de tokony hoanana fomba fisainana tompona andraikitra foana zay aloha zany ny zavatra anankiray hoe tena hoe olona afaka hitondra an'le hitazona an'le département misy anazy a selon an'le directive mipetraka de le hoe am'le PGE zay ihany hitako ny tena zava-dehibe araka le teneniko anao teo hoe ahitana endrika zay technocrate zay le izy satria hoe iny tokoa raha am'le anina teo moa zany misy mpitolona ny ao anatiny io fitolomana io a ny olona rehetraretra nge mitolona daholy mitolona daholy a ary inoko koa fa na le reo izareo palendry zany de efa nambany isany nametraka dans un premier plan an'izay critère zay hoe olona mitolona fa tsy sanatria olona ivelan'ny tolona ka tsy mametraka an'izay satria le tolona nge lasa azo apetraka atsika hoe valeur zany hoe sotoaviny zany mibaiko zany reo a ohatrany hoe manery an'ireo olona reo hoe misy zavatra lehibe a zay ikambanana de zay nitolona zay fa manina moa nisy tolona teto satria nisy fomba fitondrana zay tsy nekeny vahoaka teto tamin'ny fomba nanahoana ny hoe zay nitondra an'le firenena tanatin'ny fahasarotana tanatin'ny fahantrana de nivoaka am'ireny tolona reny mazava ho azy koa io zany tsy olona rehetrarehetra koa moa zany no ho tafiditra anatina gouvernement de zay zany mila fampijerena anatin'le izy hoe ny fanomezana fatokisana ho an'ireo olo voatendry reo a ambita an'le adidy sy andraikitra zay ampanaovana an'zareo a zay averimberiko foana am'le hoe apartir an'le PGE satria tsy maintsy miainga amina cadrage mako tsika io moa zany ny cadrage napetraka anatin'ity fitondrana fanavaozana ty anatin'le PGE zany re point le ndresako reo lutte contre la corruption fampetrahana ametrahantsika constitution mazava azy tsy maintsy hiditra amin'ny 5e république moa zany tsika à partir any am'izay endrika na constitution manahoana moa zany no tokony hoisy eto manana andraikitra tsirairay daholy a ireny ministère rehetrarehetra reny zay le mahatonga ana miteny anao misy an'le solidarité satria mila jerevana amina vision globale koa le izy a fa tsy hoe andraikitra ny hoe raha vao miresaka zany ohatra de hoe ho an'ny zareo mpanao lalàna na hoe ny mpanatanteraka koa zany hoe tsy haiko hoe zay moa justice fotsiny ohatra na ny au niveau any institution amin'ny ACCA ny tsy any le izy fa ny rehetrarehetra de manana andraikitra ny am'izay maro koa moa ny zavatra mampanahirana am'izao fotoana zao eto amin'ny firenena eo amin'ilay resaka hoe mpitolona tsy mpitolona ty mantsy a nisy tanora anankiroa am'rahalahy moa izy nangataka toerana ho ministra izany nandefa CV ny atondro teo a taloha nidirantsika tato na studio nisy oronan-tsary nataon'ny anankiray tamin'izy am'rahalahy reo makasika an'le hoe tsy ny filohan'ny fanavaozana no ny fantona andreo olona mbola tafaverina na hoe voasafidy eo anatin'le gouvernement vonitsanga no maly iny efa misy olona hafa mifantana ao ambadika ny fahitanao tena mitombona ve zay raha ny kisarisary hita ihany koa maly manokana zay tontolo andro ny efa fantatra hoe amoroorany any endrenan'le mpikambana mivadika amin'ny fitora sasany arivo indray mbo mivoaka za zany te hisitona foana n'le ady hevitra namana Michel amin'ny zavatra ohatran'io a tsy tokony mifototra amina resaka olona no hitondrantsika zany a ny zava-misy eto tsika tongavana hoe raha ohatra nisan'izany resaka zany hoe tsy anna de andany fotoana am'izay ndray ve zany ohatrany hoe manao miresaka za olana tsy olanatsika ina moa zany te faux débat zany faux débat zany ary ohatran'izay minona maromaro ny anao fa tsy vitsy tsy ray tsy roa ny mpitolona nandefa CV tany ary mety tsy ray tsy roa koa ny mpitolona tena mpitolona io a
mety miatrika iny ty entretien tanatin'le izy fa zay le ilana famatorana koa zany amina zavatra ohatran'io zany hoe anao zany rehefa anina safidy io misy olona fa désigné io a no misafidy de anjarany zany hoe manana carte blanche zany izy am'izay fotoana zay hoe ianina no safidina afaka anao an'ity mission ty a sy niany mety bon raha miteny safidy moa zany hoe azo mipetraka atsika misy subjectivité anatin'izay fa mety misy critère na zavatra sy ny hoe fotoana zany dolo mila anan'io ka za zany a tsy de tokony hoe asina hoe zay ilana famatorana aza midongy tsisy lanan'zany fa firenena no resaka eto fa tsy hoe za miciblé an'izao de tsy maintsy rehefa tsy azoko io de mitabatabana hoe azoko io fa azoko ty zavatra ty de ampisongadinako ny tenako io d'une façon ou d'une autre amin'ny fomba rehetra zay afahako mampisongadina anao io zany hoe na tsara io na ratsy io fa hoe ataoko fotsiny zay zany ilana fahamatorana ary tisitona namana zany za anatin'zay zavatra zay ho atsika le hoe indraindray zavatra ohatran'izay no mahatonga ny fiarahamonina hoe manana réticence foana izy ohatrany hoe misalasala am'le hoe io indray ny tanora azonareo io indray ny tanora lasa satria hoe misy fa minona marina anao fa be da be ny tanora tamin'io fa tsy ozy izy fiteny vahiny zay hoe tsy mirale zany ianao hoe akadika ninahy aloha zany de apetrako hoe dingana dolo zany rehetrrehetra zany ary io koa misy fotoana ny zavadrehetra zay tsy fantatritsika iny hoe zavatra fa voalahatra koa zay koa aloha mila inotsika zavatra efa voalahatra io mety tsy volonté an'le olona mpanendry no ananao fa efa zay mihitsy le lahatra de arak'izay ohatra ka zay tondrako anazy tiako amezana an'le resaka zany de zao mandalo fotoany sarotra le firenena ary mangetaheta ny fivoarana andao zay no hitondrana an'le raharaha zany hoe manao amina zavatra manahoana no ataotsika inona zany no ataotsika inona ny marina inona ny politika adaptive am'ty Madagasikara ty pour le développement de samy miketrika any am'izay zany ny rehetrarehetra ny olo-pirenena na tsy voatery miditra anatina structure zay zany hitako hoe tena anatin'le izy fa raha zavatra ohatran'zany zavatra madinidinika zany zavatra madinidinika zany teo am'le fomba fiasan'ny gouvernementa teo aloha manahoana ny mety hoe fahitanao azy indray maha-olo-pirenena anao sy ny mety hoe ho andrasana am'reto gouvernementa vaovao ireto oui ny gouvernementa teo aloha moa zany ntsika gamba fa tsy ananany amin'io fa efa nazava ny resaka nataony PRRM tamin'ny fananganana an'iny tamby voalohany mena roa volany nareo rehefa mitena zay nomena roa volany nareo de anjaran' zareo zany nanao nanatanteraka an'le hoe zay fahafahany rehetrarehetra nafany nampisongadina an'izay le roa volana zay hoe amin'ny firenena zavatra tsapa aloha misy sasany moa zany mety nietsika mafy izy fa niezaka nampisongadina ny tenany ny ahitana azy tanatin'le roa volana zay zany mety ihany ary mety misy tanatin'izay mety fomba fitsarany fomba fitondrany au niveau ny présidence zany sy ny premier ministre hoe bon tapitra moa zany roa volana zany hoe tsy maintsy nisy zany le remaniement fa iny arany dépassé na mbola nahazo 2 mois de plus nahazo 4 mois zany zareo tanatin'le izy de reny moa zany ny zavanisy fanapahan-kevitra politika daholo moa zany ny zavatra rehetrarehetra raha ny fanatanterahana an'le hoe tsy de nahitana taratra loatra kosa aloha zany hoe ny fanatanterahana an'le PGE satria zao sy ny zavatra anankiray andrasatsika vahoaka malagasy de ny fanatanterahana ny assise ou concertation marina fa ny zavatra rehetra io question du processus io mandeha par étape zany hoe
mety izy le gouvernement teo zany a niezaka nametraka an'izay anina zay hoe de nisy andre madindinga iny fa hoe zay zany tena andrasana am'ty gouvernement anankiray ty hoe mba hamoahana ny hoe vina marina fifeham-potoana ny fotoana moa zany fa tsy fifeham-potoana ny fotoana afahana manatanteraka an'izay anina zay mba isian'le hoe débat national zay nge ny tena andrasan'ny olo le isian'le tena vrai débat national zany a andraisan'ny olo-pirenena rehetrarehetra ametrahana an'le hoe inona zany a ny endrika ny fomba fitondrana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tena hoe nametraka an'izay fototry lay fanavaozana sy le fikônan-doha zay ve le minisy-mpanjakana ny sahana ny fanavaozana tao anatin'le fotoam-piasany 2 volana nitatra 5 volana teo raha ny fahitanao. Azo lazaina ny manam-profon'izay moa zany manao lecture atsika lecture an'le zava-misy tamin'ny voalohany teo izy zavatra tsy nisy aloha zany io zay aloha zany zavatra tsy nisy fa hoe tamin'ny première partie an'iny formation teo iny zany de mbola secrétaire mpanjakana le izy de ty izy lasa ministère izy am'izao lasa département ministériel zany izy am'izao zay aloha zany de efa manambara fa mety natsapa le tao amin'ny fiadidinany fanavaozana fa hoe nisy fivoarana nahitana vokatra le izy matoa izy nazahoana an'izay fa roa manaraka an'izay zao koa aloha zany za manokana mahita hoe marina atsika fa sahirana tena anina ary tena hoe anatin'ny mafy am'le ana ary misy famekana anatin'izay tsy de miombokevitra loatra am'le fomba fijery am'le hoe tsisy lanany zany matoa napetraka le izy de ilaina aloha zany zavatra tsy nisy io de mbola niforoniny dikan'izay natrano raha tsy nanana zareo zany hoe mbola nanao nametraka an'le structure rehetrarehetra zany zavatra zany tsy vita resaka tsotsotra na ny budget ampanjakana hoe fantanina mipetraka hoe tena efa nisy budget affecté ny am'izay ve ny am'ty am'ty deuxième formation ty zany lasa ministère am'izay izy ary le mbola maître yantra ihany moa zany no lasa ministre ny amin'io resaka fanavaozana io inona zany fa mba misy vitesse hiakatra am'izay io de am'le pour mission ho fanatanterahana indrindraindrindra an'izay dialogue national zay miovaova moa fomba firesaka na am'le izy satria ny antony mbola tsy fantatra atsika mazava hoe inona marina no atao am'izay fotoana zay fa ny zavatra azo antoka kosa aloha tsy maintsy mba miditra am'izay tsika tsy maintsy miditra am'izay tsika satria fanovana no resaka atsika eto de tsy maintsy tendre vers amin'ny resaka hoe fanovana rafitra moa zany eto amin'ny tany sy ny fanjakana io département iny fa miadidy an'izay zavatra zay donc manana redevabilité zany izy devoir et obligation envers atsika ohatra amin'ny firenena ny vahoaka malagasy mazava ho azy tsy amin'ny zareo amin'ny mpanendry ihany hoe amin'ny premier ministre na hoe amin'ny président fa ho amin'ny firenena mety hoe ny sakana zany ho an'ny tao am'ty départementa ministérial ity tsy nahitana le hoe resaka fikônan-doha satria nisy anteraka adevitra be io tany amin'ny fanombohana an'le fikônan-doha tany amin'ny volana décembre 2024 de efa nisy tsy fitoviana teo amin'le pitarika satria ny mena mondial FFKM de tao anefa nisy tsy fitovikevitra ihany koa tao anatin'ny enim-bolana hoe ny ministry ny fanavaozana Ramatoa Andrarazafy Manatsoa de tokony ho tsapy io ary hanomboka le fikônan-doha tsika nefa efa mananika ny enim-bolana tokoa fa mbola tsy hita mazava le fikônan-doha atao am'izao fotoana zao fa ohatrany fitetezam-paritra vitsivitsy no natao de tsy voahita tsy hita taratra zany le hoe izy mety ho vita ao anatin'ny 4 volana ve izay fanovana hoentina eto amin'ny firenena izay iampitany any amin'ny République fahadimy raha ny hoe 4 volana tsy de le fotoana loatra angamba ny hitako no tena zava-dehibe hoe amaritana an'izay hoe tsy maintsy hoe 4 na anina fa na zany na tsy zany kosa nefany tsy de ilana fotoana hoe lavabe hoe sanatria ohatrany hoe tamin'le zavatra efa niainantsika taloha hoe mandany
ohatrany hoe mandat présidentiel anankiray tonga de hoe inquinquennat zany anaovana lizy zany hoe le approche-na inclusivité zany zay zany no hitako hoe zavatra lehibe tokony ho apetraka anatin'le io département io zany hoe zay zany ampiasain'zareo hoe mizaha misokatra maka hevitra de mandraisa andraikitra raha ohatra aloha arak'le teny Michel teo hoe voniditra teo de hoe anatin'ny 2 volana de atao le izy zany ndray mahita kitoto be zany satria tadio ngefa amina lafin-javatra be da be nge betsaka nge no tsy maintsy ho jerena amin'ny fomba raha vao ohatra ka hoe amin'ny fanatanterana an'io zavatra io dikan'izay zany tsy mijanona amin'ny resaka politika io fa tsy maintsy misy amin'ny lafina toekarena misy amin'ny lafiny ara-kolotsaina zany mila jerena daholo anatin'io amin'ny fanatanterana na zavatra ohatran'io ka zany anefany mila fotoana zany le mila fotoana zay 4 volana 2 taona moa zany marina fa ny olona raha tsy ahandry an'izay zany hoe fanatanterana an'le mety hoe olobary andasy sy ny resaka sy ny anina ary le izy nge efa mandeha tsikelikely kosa hoa satria raha ohatra ka ireny au niveau any karazana corps reny ohatra fa nanao ny miaramila nanao ny gendarmerie efa nanao ny militaire zafady ny polisy efa dingana mandeha tsikelikely daholo moa zany reny fa ny tena hoe anampina le vitesse ngamba hitako ny hoe anatin'le izy de l'inclusivité tafiditra anatin'izay ohatra ny FFKM oui mety zany satria ilaina nge ny ray aman-dreny aram-panahy satria ireny zany fa mila misokatra mazava ho azy amin'ny maray aman-dreny aram-panahy zay moa tsy amin'ny lafa fivavahana ihany zany fa ny olona anatin'le fiarahamonina zany inisan'ny ilaina daholo de ampidiro ao anatin'le hoe considéré amin'io fanatanterahana an'io sy le hoe amin'ny fikarakarana mihitsy ny moa zany satria be da be na tsy tena fa tsy ohatra hoe mémoire de l'histoire any anisan'ny ilanan'ireny karazana ireny entité traditionnelle na confessionnelle sy ny namany reny ny fisin'ny tanora fandraisana andraikitra n'le tanora anatin'le izy ny karazana ny manam-pahaizana ny vehivavy zavatra ohatran'izay ny diaspora ilaina daholo moa zany zavatra zany satria mba ahitana hoe fivelarana zany hoe ny fomba fijery hafa jerevana amina angle isan-karazana ohatr'izay zany no ananan'le izy raha ny fomba nitondrana an'ilay fikaonan-doha fahitanao manokana mety ve le izy FFKM nomena mandat nisan'ny tsikerain'ny olona mantsy le hoe tsy kristianina avokoa ny malagasy rehetra fa maro ny finoana hafa zay nangataka ny hiditra anatin'le hoe fandrindrana an'ity fikaonan-doha ty ihany koa mantsy reo mpandalany fomba ny mpitarika ny finoana silamo eto Madagasikara ny fiangonana zandrin'ireo satria le FFKM misy milaza mihitsy hoe tsy azo antoka fototry ny Kristy eto Madagasikara le FFKM hoe zay le teneniko hoe samy manana an'le fomba le lecture daholo zany ny rehetrarehetra zay le insisteko foana am'le hoe inclusivité ary mampitombona an'le ampanana ny ayain'ny olona koa nge tsarovy fa marintsika zao transition fa ny tsika de firenena fa voué mihitsy hoe pays laïque zany hoe raha vao miresaka FFKM manko ianao de hoe ny finoana kristianina zay zavatra zay nefa zany lasa mametraka esprit ana exclusion zay ho an'ny hafa zany de zay aloha ametrahana an'izy hoe ataoko hoe toko tapaka vilanin'ny tongilana io de zay tsy anna no arenina inona marimarina fa zany fanakianana ataon'ny olona mikasika any am'izay mba tokony ho hitan'le département le ministère indrindrina fanavaozana mametraka tsara ny am'izay hoe inona zany no ny tokony atao mba isiny rehetrarehetra mba samby ho tompona andraikitra
andray andraikitra moa zany ao anatin'le izy parti politika moa efa nisan'ny raha teo anisan'ny tafiditra mpandray anjara ny am'izay zay ka eo zany raha ohatra ka hoe zay mihitsy ngamba malaza anazy hoe ataoko hoe mot clé mihitsiny le inclusivité ndretrarehetra miaraka ao anatin'le izy mitondra zavatra ngeza be zay zavatra zay satria ny hevitry ny maro ko nge matakadavitra raha ny fahitanao fomba fitondrana n'ilay fikaonan-doha zany le hoe mitety faritra fanangonana ny hevitra eny fotony ho avondrona eto Antananarivo mety ve le izy sa hoe mbola tsy ampy zay le hoe fankana ny hevitra isam-paritra zay tena hoe avita isolotena le malagasy tokoa ve le fitetezam-paritra atao de avondrona eto Antananarivo io moa zany azo ohatrany hoe klasika foana ma zany zay zavatra zay Madagasikara lehibe anisan'ny mamaritra ny Madagasikara le fitsinjaram-paritra tsika tsy afaka miala kosa aloha zany hoe tsy maintsy ampandraisana anjara daola ny malagasy rehetrarehetra de ary fampanjakana moa zany am'le fandraisana anjara zay hoe tsy am'le hoe avohitra eto Antananarivo na hoe toerana ihany zany fa io ny azo atao rehefa tonga le fotoana zany avohitra atsika any Arivomamo le anaovana an'le izy ny tiako atongavana am'izay zany hoe tsy am'le hoe le lalan-tsaina tokony tondrana an'le izy zany de hoe ahoana tsy any am'le fitetezam-paritra n'le hoe le mpitondra ny tompona andraikitra anatin'ny gouvernement mandeha mitety faritra mampanao fikaonan-doha ny olona fa ny fanomezana an'le ny fametrahany fanjakana ny politika hoe bon tsika anao fikaonan-doha de mba ho samby tompona andraikitra tompon-draharaha daholo moa zany rehetrarehetra de omena fahefana ny amin'ny faritra rehetrarehetra manera Madagasikara miorganiser an'io ary zay ny anjara asan'ny ministère moa ny anazy ange ny plan atao hoe azo lazaina hoe plan général ihany am'le organisation fa le initiative sy ny volonté politique any gouvernement anao an'izay zavatra zay ny zava-dehibe hoe io fa ataovy le izy de samy mitondra le ana de samy maka le fehi-kevitra mazava ho azy firenena ray tsika hita sady république moa tsikany no état unitaire ary na culturellement moa zany tsika olona anankiray mihitsiny gasy ray ihany de hoentina le izy tsy maintsy tonga le fotoana fampivondronana an'le izy hoe ity zany ny ho tapaka ho ataotsika ary zay zavatra zay ny rehefa tonga le fotoana tsy vita le hoe tsy maintsy mandalo sa hoe ina moa zany anaovantsika anazy hoe référendum ve sa raha mamoaka satria tsy maintsy amoaka lalam-pandrenana io zavatra io rehefa aveo de ho fidina de endrika ny fifidianana am'izay fotoana zay any amin'ny fikaonan-doha daholo ny afa manapaka an'izay hoe zao ny endrika hitondrantsika anazy ty ataotsika référendum hoe enisatsy ve sa ataotsika fifidianana ina moa zany hoe lalam-pandrenana satria io zany efa azo eritreretina io fa misy karazana am'izay fotoana zay raha ohatra ka hoe zay ny endrika misy eo misy hitondra karazana lalam-pandrenana anatin'io hoe tsy mety ve zany le hoe fidy lalam-pandrenana sa hifidy an'le hoe enisatsy fotsiny tsy any am'le mety tsy mety angamba satria tsy tsara toerana miteny hoe mety io na tsy mety io fa arak'le teneniko anao hoe any amin'ny fikaonan-doha no manapaka any am'izay fa na zany na tsy zany na zany na tsy zany zany ny fomba fijery kosa aloha zany hoe le heny sy tsy zany efa zay foana zany nanaovana atsika teto zany daholo zany le ilantsika an'le hoe hitondrantsika le fanovany mba hoe aleo ino eto amina endrika na fifidianana le izy ary misy zavatra maromaro eo ary am'izay fotoana zay ny olona ny mpifidy de tena manana an'le hoe fisainana hoe olo-pirenena manefa adidy tompona andraikitra
malala ny tokony atao zany fa le tsy mankony tsy hoe ana fa misy any izy io tsy mahafantatra ary ho foentina ohatrany hoe misy hoe tikano hiany koa ndraindray anaty io ataovy NCT le izy de ary matetika koa moramora kokoa manko ny manaiky toy zay mandat arakaraka an'le zavatra voizina eo de za mahita hoe tsara kokoa mametraka ny le endrika an'le izy amin'ny alalan'ny fifidianana zany ny karazana constitution fa io moa araky le teneniko anao zay hoe za ampanetretena no resahako an'le izy hoe any amin'ny fokoanandoam-pirenena ihany no tena idirantsika am'izay ty koa ny misy anankiray le hoe le plébiscite ohatra hoe efa manana mpitondra tsika aloha am'izao teza mita de misy voizina manana an'le lalatsainany izy no mpitondra am'izao fotoana zao de efa mamoaka anina ohatrany hoe efa niainantsika ohatra tamin'ny andron'ny boky mena tamin'ny 75 de ekenareo very vahoaka malagasy hoe ty boky mena ty de iny zany de efa tonga de efa mampanaiky anazy ho filoha mpitondra tam'izany fotoana zany any zany anisan'ny endrika misy daholo zay tsy ametraka tsotsika hoe tsara zay na ratsy zay fa efa vanim-potoana fivelarana zany zao mivelatra le olona na ara-tsaina sy ny anina de mba mamoaka an'le tena ny fomba fijery amin'ny fampandrosoana maharitra sy tombotsoa iarahana ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra maro ny efa mampiseho firenkevitra fotokevitra ihany koa ny joron'ny antokony am'ireo mpanao politika sasany na fikambanana le hoe rafitra fédéraly rafitra état régional io ihany koa ny hoe état unitaire no avaozina raha ny fahitanao afakafakafakanao ve ny hoe mety tombony ho am'ireo fampiarana an'ireo ndray am'ireo amin'ny zava-misy eto Madagasikara zany orin'ity fipetrahan'ny repoblika fahadimy ity izay lalam-panorenana iainantsika indray moa zany izay ao anatin'le fitoanandona fa atsika mahita azy ny andrasan'ny malagasy hoe ny andrasan'ny malagasy alonga mba tonga de apetraka atsika am'le hoe sady ny tendance ou d'actualité mihitsiny tena hitan'ny olona zany de hoe misy be da be izy fa ny tena resana zany zao tena hoe tendance zany de hoe état fédéral de état unitaire état unitaire no zay foana no niainatsika hatram'izay de ny hafa ndray zany hoe efa navao ihany de zany ny sasany nisany hoe ny motivation ny hafa zany hoe efa navao tsika efa niainatsika foana io état unitaire io fa zao ny vokany andeo ndray tsika hiditra amin'ny état fédéral ny teny anao teo ina ny avantage ina ny inconvénient raha ny fijeriko aloha zany raha za zany aloha zany tonga de moka ny avy aty aminahy de ny anazy aloha zany hoe favorable kokoa za amin'ny état unitaire que état fédéral zay zany tonga de ho teneniko am'izao zany ny état unitaire fa mametraka an'le hoe fitsinjaram-pahefana zay azavaiko le izy ny état ny fitsinjaram-pahefana zany zay ahoana zany ataontsika hoe poussé kokoa zany satria tsy zava-baovao aloha zany tsy zava-baovao zany hoe zay manko ny ataon'olo hoe efa zay foana i efa nisy fa tsy miatra fa tsy mety zay le poussena an'le izy tena ampiaro ny tokony izy inona le point mila jerenao anatiny zany te ametraka hoe ny état unitaire décentralisé io zany de le amin'ny lafiny transfert de compétences zany no tsy mety nandeha amin'ny tokony ho izy mihitsiny atreto de zay zany omeo any am'le faritra zany omeo ny faritra ny autonomia an'ireo faritra reo amin'ny prise de décision
sy ny autonomie financière moa zany hoe satria zay prise de décision zay fa efa zava-dehibe tena ngeza be zavatra hoentin'zay satria izy zany malala hoe zao ny zavatra hitany hoe afany manainga ny fandrosoana ao anatin'le le firenena ny manahirana kely am'le resaka état fédéral mankony ny amitsika le naturellement mihitsy zany même structure atsika zany amatsika nosy ary ny fidiratsika am'le resaka culture de mamatotra atsika kokoa ho ray zany rehefa tena mijery an'le anan'le état fédéral mako na am'le fomba le fandrosoan'ireo faritra tsirairay reo zao tsy mitovy raha mandeha io hoe tonga de samy lasa état itsika nefa ny tany anankiray minona maromaro anao fa misy tena ho taraiky be io ary misy tena handeha vaomay lasa lavitra be amy lafininna ny itsika io tsy mitovy le zay to zany mipetraka mako ny même hitako amin'io mahatsara le nametrahan'izy ireo an'le PGE raha idirao kely anatin'le izy sika io zany tsy mitovy le vitesse ka raha ohatra ka hoe ho voazarazara be io nefa tsy maintsy hoanina atsika vaomay mampisafotofoto ary miteraka olana ara-sosialy ngeza be ary mahatarany le hoe le fandrosoana ho isy zany noho n'izay anina zay ka raha ohatra anefany raha ohatra ka hoe manana an'izay le hoe état unitaire zay tsika fa hoe omena an'le autonomie des provinces satria le principe de subsidiarité nge nisan'ny zava-dehibe anatin'ny resaka décentralisation zany hoe prise de décision any amin'ny à la base zany tsy mila miandry zany hoe any ary afahan'le any amin'ny base am'le décision le teniko anao ny exploiter ny ressource anazy izy malala hoe ty ressource ty afahany manainga an'ty mamahanyty olana ty zay zavatra ohatran'izay de mazava ho azy ny aty amin'ny fanjakana moa zany io angeny amin'ny système na état unitaire décentralisé tadio fa misy an'le hoe service déconcentré zany hoe tsy manakana an'le fanjakana fohy be zay toerana zay misy anazy hoe maka ny fanapahan-kevitra de zao ny tendance atsika koa manko ny ty ny zavatra anankiray ary zay ny zavatra misy ary zay zany tokony mba hapetraka koa le hoe le capitale Tananarivo ihany zany no braqué am'anatin'ny sain'olona io ministère io ny tsy voatery ho apetraka atsika ito Tananarivo daholo ohatra hoe tsy isam-paritra zany tsy zareo isam-paritra io apetraha hoe na ataontsika hoe au niveau ana province ohatra hoe ataontsika hoe agriculture ohatra zany mais tsy voatery province région toko ty ataontsika hoe renivohitry ny Grenier de Lille ny faritra loatra donc ministère ny agriculture zany apetraha ho any satria mba aconcentré koa zany hoe an'le hoe resaka hoe politique agricole sy ny politique agraire moa zany am'izay fotoana zay de ary mba ampisy an'le hoe ialana an'le fivangongona eto andrenivohitra eto izay manko mampanana an'le atsika anatin'le zay mivangongo eto daholy ny fahefana rehetrarehetra de tsisy afaka fa rehefa maneo ary le mobilité mankony zany anisany miteraka fandrosoana le fivangongona eto andrenivohitra eto zany tsy de mampikisaka le olona fa raha ohatra ka hoe lasany maro zany le fikisana ny fivezivezena sy ny mety intérêt anisany ho azo am'zany asa ministre ny transport ataotsika Mazenga ohatra zany ohatra zany apetrako zay zany isany hoe mazava-dehibe ana zavatra ohatran'io de miala ho azy le ny prise de décision tsy mieritreritra aloha le hoe aty iavoloha daholy fa misy an'io anina io de betsaka be même ny intérêt économique et social ho ateraka an'izay zavatra zay satria itsika rehetrarehetra malagasy anatin'ny lafivalon'osy miteraka fivezivezena selon an'le mety zay ho intérêt antsirairay hoe
mandeha atsy izy a mandeha atsy izy a mandeha ary izy zavatra ohatran'izay zay zany hitako hoe tsara ho jerena anatina zavatra ohatran'io fa tsy hoe fa le état fédéral zany a le fomba na le psychologie de hoe aloha zay hitondra ny anay lasa ohatry adopoko lasa manana tendance na resaka tribal le izy manana esprit tribalisme ny atsika malagasy mihitsiny tsy le afatra tsy afatraiza fa atsika rehetrarehetra mihitsiny de zay zavatra zay a micréer frein ary mampavesatra le zavatra misy eto amin'ny firenena ary ny anyka na misy zavatra atao ara io ninina ny ataon'le olona de hoe nareo tsy maintsy ohatran'izao ty zavatra ty zany zay zany mila anatin'le izy fa ary ny fahamatorana zany raha ohatra ka hoe omena isam-paritra io a ny fizakan-tenany ny fahafahany zany hoe manapa-kevitra sy ny anina de manamasaka an'le hoe mampakatra an'le hoe le lentany fahazahoana ny fomba le resaka administration za tsy de miomboka-kevitra am'le ny amin'ny fomba fijery ho asasany zany ndraindray hoe le izy zany hoe tsy manana capacité le au niveau ny faritra de voarin'ny fanjakana zany manao an'zany ary zay zavatra zay tsy mitombona koa zany satria efa elany eo ahy ohatra zany ohatra zao ataontsika hoe misy organisme rattaché ny amin'ny intérieur io ny FDL ohatra zany efa manome formation appui ana formation foana reny ana collectivité reny collectivité reny zany hoe zao ny fomba fitantanana ohatra en terme na fiscalité de amafiso zay de azony zareo zay de fantany le izy hoe afahany manao resaka budget participatif zany ige zavatra efa misy eto amitsika fa tsy ampiarina le izy tsy anina de mba afahana mampakatra le lenta hoa am'izay fotoana zay miteraka na resaka concurrence isaparitra am'izay fotoana zay le zay ny zavatra ilaina satria mibooster an'le développement zay fomba fijery ohatran'zay impita aminaloha hevitra manaraka indray tsika Andriamato Romariky Tiandraza fahitanao ny zavatra misy eran-tany sy ny eto Madagasikara ohatra tsindrin'ny filohan'ny fanavaozana ny mahakasika an'le hoe gouvernemanta hiatrika crise manoloana ny vokatry ny ady any Iran sy Israel de zakasoloka zany aloha eto Madagasikara nisan'ny fitokonana tamin'ny terinandro ity ndresaka vary zao ohatra tany laotra tany zay misedra olana ireo tantsaha mpamboly vary mpamokatra am'le hoe fahambaniny vidim-bary avy eto antoerana raha mitaha am'le vary avy any ivelany zay tonga eto Madagasikara mitany amin'ny faritra avaratra iny resaka lavanila tamin'ny fitondrana teo aloha olana be mihitsy izy io lasa mividin'ny olona mandeha amina efajato ny kilao an'ilay lavanila fahitanao am'le hoe fanarenana an'ireny zavatra ireny verina hoe anisan'ny fototra iray mampandroso an'le firenena nefa ireny zavatra ireny ary afaka tena hoe mampandroso an'ilay Madagasikara mihitsy anafarana vary any ivelany ohatra raha ny resaka vary manana resaka arenakipy mitany ihany koa tsika eto Madagasikara tsy angatahana ny ivelany intsony fa matsimbola fa hoe ny vola eto amin'ny firenentsika ihany no ampandrosotsika an'ilay firenena mba tsy ho baikoa ny any ivelany koa rehefa mitrosa marina tokoa zany namana Michel rehefa mitondra moa zany de tsy maintsy mijery zavatra amin'ny lafiny maro zany ny tiatsika na tsy tiatsika de tsy maintsy misy impact socio-économique eto amin'ny firenena mihitsy io guerre entre Iran sy israélo-américain moa zany zay ngamba tondrantsika anazy ny amin'ny lafiny iny moa zany ny fahavoazana ho aty amitsika de am'le resaka pétrole satria any anafaratsika an'le izy za zany mahita hoe na eo ara ny lafy ratsiny misy ahitanany mety hoe lafy tsarany any anatin'le izy ary zay no mila hojerena anatin'le am'le fomba fitantanana zany hoe raha raisitsika hoe positivena an'le izy zany hoe ataontsika hoe soa ihany fa misy guerre any amin'ny manosy atsika mety lalana rainga zany afahantsika misokatra mijery hoe aiza indray no
anafaratsika pétrole ohatra raha en Afrique ny premier producteur Nigeria de manaranaraka azy ao misy Nigeria misy en Algérie partie Soudan koa ngamba izy zany hoe firenena maromaro zany roa telo eo zany mety ahitantsika an'izay maninona moa tsika tsinona manana antony le SADC koa nge tena marina organisation économique izy io afaka hoe zany zany zavatra tokony ifampijerevana anatin'le izy fa ary mila manana an'le hoe les capacités de négociation zany amin'ny resaka hoe diplomatie ny tiako atongavana eto manana andraikitra lehibe zany ny chef diplomatie tsika am'izao fotoana zao mba hifijerena amin'ny lafiny zavatra ohatran'izay na amin'ny fampiasana an'le ranomasina fampiasana an'le ranomasina azotsika avadika vola nge le fampiasana an'le ranomasina tsy fantatro ohatra resaka ohatr'izao ny ataoko zany nefany azo exploitena hoe apakaron-dray zany hoe ohatrin'ndray zany ny vola tsy maintsy payen zay mandalo antsika aty amitsika ty satria misy lalana maromaro zao mais idina tsina le idiny Iran tsina le détroit d'Ormuz fananana io de anao manana fananana anao aty dikan'izay tsy maintsy hitady lalana reo firenena matanjaka rehetrarehetra reo hitondrana an'le vokatra nodina anazy any aminazy any mety andalo amitsika ato zay zany ahafahana mijery an'le hoe raha arabaritra olana arabary ozy izy ianao oui zany hoe zavatra anakiroa hitako hoe mila jerevana mafy de mafy anatin'le izy raha tsy mba mipetraka koa zany tena am'le toerana misy any mpamboly ny olana fotra mahatonga an'izy ireo migrevy io ane raha fahazavoko anazy hoe tatsahatsika bokatrosa foana izy mamboly izy miasa mafy zany hoe manana partenaire financier izy à partir an'le nanaovan'zareo an'le les greniers villageois communautaire manana an'io izy io no miara-miasa amin'io zareo amin'ny microfinance rehefa miresaka an'zany microfinance zany misy findramam-bola ho ataony zany mba ahafahany mandeha mamboly mamokatra ividin'le vary avy eo no andoavany an'le vola ity microfinance aty anefany tsy anome volanao mialatsiny am'le fitenenana hoe bojo fa tsy maintsy mijery intérêt izy anatin'io zay zavatra zay nefa namana Michel sahirany reto olona reto satria hoe nametraka izy hoe zao ny fotoana iakaran'le vary zao zany amerenana an'io efa tam'le fampiresana jerena nefany midina le izy nio ny antony iny misy erreur stratégique au niveau ny tonga de mahitsy be zany tenan'le izy hoe le fanjakana tsy ampy zany le fandraisana andraikitra n'le fanjakana am'le hoe fanafarana vary matanjaka loatra le importation amitsika eto matanjaka amin'ny lafiny ahoana matanjaka any am'le afiny le hoe massifa be zany quantitative loatra zany le fampidiran'le izy zany hoe anjara fanjakana zany zay mitodika atsika amin'ny ministère-ny commerce hoe mba ahoana no illimitena tsy mijanona am'le contrôle de qualité ihany fa mba illimité tsika an'le hoe inona daholo no ny vokatra ny quantité tokony hoe mba hiferana ny miditreto fa tsy zany ny dominer am'le vokatra satria zareo mampiditra mafy be de lasa midina ho azy le vokatra any tantsaha de miteraka fa tiantoka ho anazy zay zavatra zay zay zany mila jerena resahana ohatr'zao zany ohatran'ny tsotsotra fa izy io tsy fidindreo olona reko reny ary moa amin'ny alina izy migrève mihitsiny noho le famafisana izy atao daholo zany ny fomba rehetra mba ahitana le fanjakana hoe tena hoe marary aminazy le zavatra io hoe mety tsy janona tsotra am'izao mety hoe lasa le fianakaviana mihitsy mipotika satria igadra le olona am'le vola tsy tafaverina zany mila jerena daholo anatin'le izy donc le monopole ohatran'izay le amin'ny resaka problème vanille io ane amin'ny lafiny be da be fa anisan'ny zavatra maneran'io le monopole esoriany le agrément fa zao apakary fotsiny le norme am'le qualité tsy maintsy exigena le anjaran'ny fanjakana mametraka an'izay hoe ireto ny critère tsy maintsy respecté tsika rehefa anondrana de mazava ho azy traçabilité moa mipetraka am'izay au niveau an'le fanjakana hoe tontontony daholo tsy maintsy respecté nareo satria mba ahafahan'le fanjakana koa mitire am'le profit am'le hoe
fampidirana an'le devizy am'izay fotoana zay zany zany isan'ny zavatra anankiray tsy maintsy mamerim-bola le tsy maintsy oetiny tsy hoe mamerim-bola moa zany fa mitondra le vola miverina aty a atany razana ny mpandrara fa tsy hoe le vokatra ho avokatsika any a de le vola any any ahodiny any fa tsy hoe ampiasainy aty zany hoe le entrée des devises zany zay zany mila fampijerena anatin'le izy a mba hanatsarana n'le hoe amin'ny lafiny anatsarana le arale toekariny misy zavatra fampitohitohy be da be manko io zavatra io zay zany mila fampijerena anatin'le izy de anle jerena le tous les produits de rente zany à exporter mila zahana an'zany daholo tsy amy région sava ihany fa amin'ny région rehetrarehetra notamment littoral io ne mampiasa an'io daholo manomboka avy any Voemar jusqu'any Fort Dauphin manao produit de rente daholo ary misy adraolana daholo le hoaninareo tafiditra am'zany ny commerce tafiditra anatin'izany a ny économie budget finance mila mijery ny agriculture problème zareo am'le vary io zao le tafiditra amin'io resaka ny cour des comptes zay koa mila jerena hoe anisan'ny tia tokony apetraka an'ity gouvernement vaovao ty mission mihitsy a am'ma hoe gouvernement de choc an'zareo a am'le hoe iny a zava-doza be tam'voaka tamin'ny anany cour des comptes iny a le fahavoazana ho an'ny tantsaha tam'le vary hybride zany mila hoe non seulement ny fanjakana zany zao mila manaraka an'iny ahoana ny effectivité an'le suivi et contrôle an'reny an'reny satria efa hita moa iny résultat l'impact nefa tena hita réel mihitsiny simba le varin'le olona any satria potika tanatin'le anan'le hybride ny conséquence niny tam'le sol zay le dira le agriculture le anisan'ny tiako tenena anatin'zay ministère n'agriculture zany mila mamoaka iny tsy haiko ataovy mihitsy ny réforme agraire hoe iny sur le plan social économique culturel mila respectena am'reo toeranareo ahoana ny fomba fambolen'zyle olona vary a mba afahan'zareo a mivoatra zavatra ohatran'zay tapitra ny fandarantsika Andriamato Romarikity Andraza inona no azonao am'tinan'ireo voaresakitsika teoreo aloha hevitra maromaro moa nitondrantsika izay efa makafaka an'izay tamin'ity atoandro ity ary fotoana ihany koa zao a hitondrana hafatra ho an'ny vahoaka malagasy ny hafatra de mbola mamerina ny fiarabana moa zany a ny zareo gouvernement de choc aty enganieka mba tena hoe gouvernement de choc koa tokoa no isy a amin'ny fanatanterahana zany a ny zay napetraka amin'ny PGE de aloha zany ny hafatra hoe ataovy a zay mba à rendre effectif ny PGE zay ho atsika vahoaka malagasy moa de mba samy mijoro ny tompon-draharaha tsy mijanona amin'ny fanakianana foana tsika isaky ny ambaratonga misy atsika rehetrarehetra tsy voatery mahazo fanjakana fa na ny ohatran'izany na ny antoko politika ny société civile ny mpiasam-panjakana moa ohatr'izany ny tantsasiny any samy simponitra zany a ary samy sarotiny amin'ny am'izao ametrahantsika le hoe anavoazantsika ny firenena zao zay ngamba no azo resana de antenaina fa mba hijanona hatreo a ny laxisme zay zany zavatra manahirana eto amitsika daholo mba hijanona eo am'izay de mankasitraka atsika ato amin'ny ICM tamin'ny fampiatranona de manao ataoko hoe bonne chance ho atsika voaka malagasy a amin'ny fanarahana ny raharaha-pirenena ny sy ny fivoaran'ny firenetsika